Vita ihany iny mariazintsika ary fanojo a. Vonatreo aloha ny fitaintainana fa zany efa tena tsy natory Andriamanalina mihitsy tamin'iny. Hoe anahoana ihany ary izy ity. Ka za koa ane, mba jereo ane ty akeliko e. No fiasana saina tamin'ny mariazy ny daholo na tonga an'izao. Hitako mihitsy aloha ndry hoe lasa niena kely. Ao fa hiverina amin'ny taloha amin'izay io zao rehefa kelikely eo e. Mba ilama amin'izay manko zao sika. Enga anery Serge. Fa tamin'ny ankapobeny aloha tsara ihany izy iny e. Na dia nisy aza ny tsy tomombana vitsivitsy. Sa ahoana ozy ndry? Fa le teo amin'ny fandaminana fitoeran'ny olona no hitako nisy nikorotana kely e. Dia ny sakafo koa ary somary tara kely dia memenina be daholo le olona. Ka reny le indroko elon'ny mpandrafitra ary ny fanojo a. Manao zavatra raha teo koa tsy mora e. Fa ny zava-dehibe aloha dia hoe vita soma tsara ihany izy iny. Marina aloha izay e. Dia ahoana zany ny programantsika sela manaraka? Aizitsika ny andeha hanao volan-tantely. Aleo ary indrino asaiko misafidy. Misy toerana telo meko andria. Nosy be sa Full Point sa Fort Dauphin. Aleo any Fort Dauphin e. Sady zara mbola tsy tany amin'izany faritra izany mihitsy. Zay zaniko. Dia efa homany ny entana. Misy olona ao am-baravaranao izany fandraisa aloha jereo. Why? Dada toa marina. Mandroso e? Misaotra. Ka manaonao daholo nareo aty e? Dada toa. Mipetrapetra aloha e. Mialatsiny fa ato koa mbola mikorotana be zaoko. Tsy misy tsiny zany. Mbola afaka andro maromaro mihitsy manko vao tena milamina io. Raragoavana eneny nataonareo teo iny e. Marina mihitsy zany ry dada toa. Ka inona no vaovao e? Tao tonga maraindraina manko izy zany. Ka nandeha maraina mihitsy aho fa natahotra tsy hatratra anareo ko. Sao dia fa lasa nanao vola tantely manko. Aiza kosa ry dada toa. Vao mahaly ve ny vita ny mariazy dia andeha sahady androany. Ny arerahana zany mbola mandifotr'olonako. Iza no mahitako. Fa izao natondehako aty e. Misy vaovao ty sao dia mba mahasoa anareo. Hoe ahoana izay ry dada toa? Misy orinasa zay ihany a. Namako akaiky ny tompon'izy io. Mitady olona hitantana azy zareo fa vao te handeha any ivelany ilay teo aloha. Ka sao dia mba mety amin'ny seriserza fa jereko manko ilay profil takian'zareo to ohatrany ananany se daholo. Ity nalefan'zareo amin'ny gazety ilay izy. Jereo nefa netika ty mihitsy ity gazety e. Ao tokoa ry dada toa donihako tsara. Tena mety amiko tokoa ty a. Dia ahoana natao amin'izany? Ka tonga dia tery mivantana any ny atota taratasy lazain'izy ireo e. Ataovy malaky fa sao dia tara. Efa io misoratra eo ihany koa ny adresin'ilay orinasa. Tena misaotra betsaka ry dada toa. Dia tena sahirana mihitsy ianao nandeha taty nilaza an'izany vaovao izany. Tsy misy isaorana izany fanojo a. Izay angamba fa angatadalina fa mbola be asa be mihitsy. Hainareo ihany moa ity asanay polisy ity fa tsy mandry andro tsy mandry alina. Eny ary fa dia mbola mamerina amin'ny fisaorana ho anao ry dada toa. Ndao fa terikery-mba vady ery ianao e. Ndao ary. Mandroso? Manahoana tompoko? Manahoana ianao mipetrapetra? Tsy izany fa nisy an'ilay filazana nataonareo tamin'ny gazety iny hoe mitady olona hitantana orinasa. Dia izany indrindra tompoko no nahatongavako. Ka efa nitondra dosie ve ianao? Eny tompoko. Azafady kely ary eo amariniko vetivety. Sao dia misy tsy amantsy ilay taratasy takina dia manjary iraka aty fotsiny ianao. Ty ary tompoko. Feno tsara reto ka. Ao fa hodininay reto dia antsoina ianao raha toa ka ilaina. PDG koa mantsy mbola tsy eo fa lasa napetan-dranomasina nefa izy ihany no tena tompo-kevitra amin'ity farany. Tsy manino izany ka. Fa ahoana tompoko? Ahoana izay? Efa nisy olon-kafa nanatitra dosie toa ve sa mbola zarery? Efa nisy maromaro ihany ka. Efa elana izay no dia efa nentana amin'ny gazety tany e. Zany ve? Mety ho sarotra ihany zany ny anatena hoe ho voaray ako.
betsaka mantsy ny mpifanandrina. Aza manao an'izany ianao Ramsia. Tsy ny abetsahan'ny mpifanandrina ny no midika inona fa ny lanjana tota taratasy nentinao reto e. Ary amin'ny fandiniako koa sasa dia ny anao no hitako mahafeno fepetra indrindra. Zany mba mahavelom-bolo kely andray izany teninao izany. Iza moa ny anaranao teo raha tsy mahadiso? Tokoa moa mbola tsy nilazaiko. Narindra no fiantso ahy. Izany mpitandro soratra tamin'ity orinasa ity. Ay, faly mahafantatra tompoko. Ny andray Serge araka ny nahitanao azy tao amin'ny CV-ako teo e. Aza sinan'izany tompoko izany Serge fa raha voaray eto anie ianao dia ianao aza mbola ambony toerana noho izaho. Eny ary re madame Narindra. Mbola mademoiselle ka? Ay, ka angatadalana ary mademoiselle Narindra fa ohatrany mbola misy olona maromaro mantsy ao aoriana koa hiditra ato aminao. Omilindalana ary ianao. Miantso any izay rehefa misy ilananao. Misaotra indrindra tompoko dia mandra-piaonao. Mandra-piaona Serge. Tsotra kosa ilay tovovavy nandray ahy teo a. Sarika dia misarika ery izy nandray ahy sady tsara an'izay tovovavy izany marina. Reny angamba natao hoe anjely latsaka tany. Aleo tsy alefany aloha ny saina ka. Vao eo koa moa vita mariazy dia tsiritra vehivavy hafa sahady fe. Ay marina. Ary tsy mamy ary ve nitazako mandeha amin'ny sisiny arabe iny. Tena izy mihitsy iny. Aleo aloha tairina kely. Waay, Serge le ty e. Dia ahoana le ty e? Tena ela le tsy izany raha mamy marina. Dia ahoana salama tsara ve? Boribory le tsy ny tany. Salama tsara ka. Mandroso aloha tao anaty fiara dia miresaka tsara e. Sa dia hoaiza lahy io? Tsy maninona ka. Saika ho analakely any za dia andray bisy etsy aloha etsy. Hay, ka andao miakara fa lalako ihany ane iny e. Fa taiza marina aloha ialahy ty e. Tsy hita hoe nakaizana tao anatin'ny taona maro nefa ny zavatra nilako an'lany ely ty be dia be. Atsohina koa tsy mahazo tsony le numéro. Mbola nandehananao vary mandeha tany mananara-varatra tany alesy e. Very koa le foniny e. Zay no natonga naniovanio satria tsy nentin'ny récupérena le puce. Dia very tany daholo koa moa ny répertoire rehetra ko aiza nahitako an'lahy. Za mako mba gagako. Ka inona aloha vaovao zay ela tsy niona an'izay? Efa tafa mihitsy lesinareo zany. Efa miaraka amin'ny fiara mandeha eo amin'ilay be. Elahy le tsy aza mampime. Vaovao moa ve tsy isy e. Ary tena betsaka mihitsy. Anisan'izany nanaovana amin'ny mariaziko vao 3 andro zay. Tena mba nataoko kely ty izay nahitana an'lahy fa tsy hitako mihitsy hoe hanatrika an'io e. Fa vao tsara kosa lesy zany. Dia arabaina aloha zany e. Maretatra amin'ny farany e. Misaotra letsy a. Dia manaraka koa ny dianay e. Ho avy letsy a. Fa le sipa kely niaraka ny latany ampianarana iny zany no lasa vadiny lasa. Iny aza angelesy efa tsy hitako tsony hoe nakaiza na nakaiza e. Sipa hafa mihitsy no ao ary mifanohatra tamin'iny. Tsotsotra kely zay izy nefa manja. Aiza. Andola raha ho any aminay dia mahita azy e. Aleo letsy amin'ny manaraka fa mbola misy zavatra enjehako mainka androany. Ay, tsy manino izany ka. Tampoka be koa mantsy ty feonantsika androany ty. Nefa mety afaka herinandro indray zay vao tafaverina. Rehefa ahoana le ty? Andeha hanao vola tantely anga? Ely letsy a. Andeha kely any Fort Dauphin ihany zay. Iangara-pitso maraina e. Ay tena andeha lavitra lisan'izany. Saovadia e. Misaotra letsy a. Dia omeo numéro an'lahy aloha dia atsoko raha vao tonga izay. Enregistré ato anatin'ity e. Dia vipe eo amin'iny ihany koa ny an'lahy dia voaray ihany a. Ay okey ary voaray efa voaray ny an'lahy zay. Tsara kosa ilay amoron-dranomasina ry Serge. Anisan'ny tsara indrindra amin'ny plage eto Madagasikara ange ny plage aty Fort Dauphin. Zany nahatonga an'ireo mpizaha tany mihazakazaka maka aty. Ay,
Tena tsy diso izany ny safidiko. Na hain-tsatoka hoe fa tsy hoe tsy diso safidy. Fa ndao aloha hipetrapetraka kely etsy ary dia avy eo tsika makany anaty ranomasina e. Ndao ary sady mamay be koa izany andro izany. Fa zao tokoa ary fanojo tena tsotra ilay dadatoanareo iny a. Tsy arakaraky ny maha-pôlisy azy fa tena tsotra e. Izy indray aloha dia izay e. Ary efa hatramin'izay mihitsy iny. Fa inona tokoa moa izany ny tena fifandraisana misy ao aminareo e. Ohatran'ny tsy nihaino tsara mantsy za tamin'ilay présentation tamin'ny mariazintsika iny ko. Izy ny zokon'ny Lamatoa. Tsotra tena tsotra tokoa izy nefa tena sarotiny ary tsy manaiky lembenana mihitsy rehefa misy ny tsirary miantra amin'ny fianakaviana. Marina ny azoko. Fa ny mahagaga hoe ahoana moa no nahalalany diplôma sy ny traikefa nananako e. Nefa zahay ohatra mbola tsy niresaka momba an'izany mihitsy. Izany ho niresaka an'izany taminy ka. Raha vao nilaza taminy aho hoe hanambady dia nanadiady be momba anao izy. Izay raha teo koa moa ny fombany dia nambarako azy daholoko. Ay ve, gaga be aho mantsiko. Vao avy avy any izy mantsy vao tonga dia hoe misy asa mifanaraka tsara amin'ny diplôma ny cherche izany. Izy indray aloha raha zavatra mahasoa ohatry ireny tsy misalasala mihitsy e. Efa be da be aza ny ankizy tao aminay ny navotany. Natosony teo amin'ny fianarana sy ny fitadiavana azy. Ary tena tsotra tokoa izy izany a. Sady mpanao asa soa tokoa. Azafady kely hoe ankizy izany fandahako izany. Ty? Mba iza koa ary ty. Numéro mbola tsy fahitako mihitsy izy izany a. Allô? Miarahaba, Monsieur Serge ve io? Salama tompoko, izy indrindra ty. Mademoiselle Narindra ihany. Ilay aty amin'ny orinasa nanateranao dossier tamin'ny alatsinainy teo. Ay, ka inona ny vaovao Mademoiselle Narindra? Tsy izany fa efa nandinika ny dossiernareo rehetra naraka tamin'ny PDG izay. Dia anisan'ny voantsy ianao hanao entretien. Izany ve? Ka roviny? Za manko izao mbola tia Fort Dauphin-ko. Ay, faran'izay aingana arak'izay azo atao. Raha mety ary dia rapitso mihitsy. Tena tsotratra aloha ny rapitso Mademoiselle. Aleo fa hiverina ny aingana izay arak'izay azo atao e. Dia mandalo any za raha vao tonga. Eny ary, miandro ianao izay. Izay fa mandra-peo Monsieur Serge. Misaotra Mademoiselle Narindra dia mandra-peona. Ary iza le teur Serge? Le orinasa nanaterako dossier nolazainy dadatoa iny niantso ahy teo e. Voantso anao entretien hono za nefa tsika ty mbola ty dia asainy mandalo any aingana. Dia ahoana izany? Tsika nefa voandroany maraina ny tonga. Ka tsy maintsy miala ty rapitso maraina izany tsika ry fanojo a. Zava-dehibe miantoka ny fiainantsika manontolo anie izany e. Sady sao dia ho tezitra koa dadatoa raha fantany hoe tsy nandalo tany za. Tsika koa nge afaka mbola miverina ty foana ny oriny e. Eny ariko, izay tokoa ilay hoe mahasolo vao mahafinaritra. Aza malahelo akia. Ataovy izay afaka nifondria aloha androany. Ka nanahoana ihany ny fanojo ilay resaka nataoko taminareo taty iny? Nanatitra dossier tany ihany ve Serge sa ahoana? Ie, ny ampitsony iny ihany iny izy dia efa nakany e. Dia vao antsoany mihitsy izy izao tsy hitanao eo izao. Ay, tsara izany ka. Za koa manko tsy nety tafaresaka tamin'ilay tale général ilay orinasa mihitsy. Ary tsy nety nahazo mihitsy findainy izay tato ato a. Ka tany an-dafoana hono izy. Izany angamba mety tsy nahazahoanao azy. Izay aza nery dadatoa tany amin'ny Fort Dauphin natsoin'ilay sekretera tao Serge. Hoe tonga avy maika ho manao entretien. Raha tsy izany anga izay mbola tonga teto. Dry, ny faranana tsatro izany ny vola tantely. Nga ite, ny mahasoa aloha vao mahafinaritra koa. Serge koa tsy nahapetraka tsony ny tonga fa tsy voara eo ny raha tara ny fotoana omeny taleko. Marina mihitsy izany ka. Sady sarotra ny eny mitady asa amin'izao ry fanojo e. Sady ny valala koa tsy indromandry ambavahady a. Matoa izy voantso any dia mifanandrify amin'ny traikefa nanany takin'ny orinasa. Odry, ary fahanako resaka fotsiny eto anie ty dadatoa e. Andrasa aloha za haka kafe sy mofo fa tsy ambadikatsy. Aza misahirana rery fanojo a. Zavatra efa misy ao izany ka.
Andraso kely vetivety fotsiny a. Enindray ary anaka. Dadatoa marina. Manahoana ianao? Salama tsara ry se a. Ay, tsara zany ka inona hono ny vaovao e? Ise zao no manam-baovaoko. Nanahoana ny dia tany toa hoe nampiantso ny talen'ilay orinasa hono se? Ie, avy amin'ny mihitsy za io. Nafinaritra aloha ka. Tonga dia niraisiny zary dadatoa. Taoriana ny resadresaka ny fanaovanay dia tapa-kevitra avy hatrany izy hoe za no ataony tantana ny orinasa io. Tsara kosa zaniko, dia arabaina aloha zany a. Dia tandrovo sy ajao tsara anaka ny asa fa tsy moramora zany mitady asa zany a. Marina mihitsy zany dadatoa. Fa hifanojo angatsy aho sa... Teo ihany izy fa milazaka kafe ao ambadika ao fotsiny ka. Ay ve malalaka efa ato e. Ehe, vao tonga teo mihitsy za io akia. Reo ry dadatoa aloha misy a. Ataovy izay mety. Ohatra ny elaela kely za fa nangatsiaka ilay kafe dia mbola nafanaiko kely. Misaotra anaka. Ka nga za rery no hinana an'ity. Ataovy rehefa izay fa avy ny sakafo ry dadatoa. Ka nanao ahoana ny nalehanao tany ry Serge? Mba tsara ihany ve sa nanao ahoana ny dia? Tsara ka. Tale Serge amin'ny fiantsondriana manomboka izao. Ary amin'ny latsinainy za dia efa manomboka hiasa amin'io. Ay kosako. Voaray zany? Mazava ho azy. Dia arabaina zaniko. Mba nisy vaovao tsara ihany zany na dia nialana ny tany à Fort-de-Pin. Raha iny kosa aloha tsy namokatra dia efa tsy haiko intsony e. Ny vola tantely mihitsy ve nefa afoy dia. Nareo roa kely reto koa raha efa mahazo vazy a. Tena voky reto fa misaotra indrindra. Fiadanana ho an'ny tompotrano. Tsy misy isaorana rery dadatoa. Zavatra kafe kely fotsiny anie io e. Avy eo lakeo aloha nareo mianaka fa andeha karakara ny sakafontsika atoandro a. Andao ary. Mandroso le tsiromamy a. Ato no misy anay. Sambasamba lesy izy zany. Dia mipetrapetraka. Hosorina inona aloha ialahy ty e. Misaotra letsy a. Zay anosorany lahana eo mety daholo e. Fanojo a. Misy vahiny. Andraso kely letsy fa mbola ny an-dakozia ihany angamba izy a. Ho avy. Manahoana tompoko? Salamo. Izy le tsiromamy no fanojo vadiko a. Dia izy kosa ry fanojo no mamy namako fony izay mpianatra ny lisea. Tsy mifakafo mihitsy zay roalahy fa nosarano fitadiavana moa dia zao indray vao tafahoana e. Ay, faly mahafantatra amin'ny mamy. Za koa toraka izany madame Fanojo a. Ka aleo aloha ary za ka juste tsakitsaky kely arahantsika misotrosotra eto e. Aiza ve dia hojerim-potsiny izao fiarahana voalohany izao. Andao ary akia. Ary manja le ankizy lahy. Ferezany lavitra be le taloha. Elahy miteny tsotsotra kely tiany ataoko fa hoe olona avy any ambanivohitra e. Kay ny elahy olona malandilandy hoditra be ko. Elahy koa lesy za mahazikaika. Nitoetra ny lesy nilazaiko an'lahy hoe tsotra e. Malefaka kely izy iny. Tia mandefotra sady mora ifandraisana koa e. Zany tokoa aloha fahitako azy e. Fa taiza le ty mba nahitany lany iny. Tsy mino elahy raha ilazako hoe tena mpijerena fampisehoana. Tsara vitana lesy elahy zaniko. Fa za aloha ny hoe fa elahy zao aiza nomboka andro e. Vao tamin'ity herinandro ty mihitsy letsy za no nanomboka. Nitantana orinasa no ataoko. Fa nisy kandronatiko izay taloha fa manaraka an'ireny projet ireny le izy dia indraindray misy, indraindray tsisy. Dia naleoko najanona e. Sambatra lesy elahy zaniko. Za ty mbola tsy hita mihitsy izay tena marina. Mba hitadiavy kelikany any lesy raha mahita elahy. Ay, aza matahotra elahy fa raha vao ohatra hoe mahita za dia miteny e. Ataovy re izay mety ry reto a. Fa reo aloha misy a. Dia misahirana mihitsy ianao madame Fanojo marina. Tsy misy misahirana izany eo ry mamy a. Samba ny angeno vao tonga aty aminay dia ho jerijereny eo fotsiny ve? Ao letsy ry mamy a. Ao tonga dia andrarahako ny vera lahy dia mahazo to. Sotra letsy a.
Ary aiza ihany ary Serge mbola tsy tonga foana hatramin'izao. Misy taratasy ilaina Soaniavy maika nefa ity. Ilay olona eto sasa miandry. Marina tsy ho bediny taliha eto indray raha izao no mitohy. Iny kay. Ary aleo tonga dia andehanana ao amin'ny bureau-ny ao. Mandroso. Ve narindra mipetrapetra? Tena tsy apetraka kely angamba za Monsieur Serge rehefa misy taratasy mila Soaniavinao maika be ity. Izay no andehanako aingana ato aminao io raha vao nahitanao niditra. Zany ve? Za koa tara be mihitsy fa tena enjana ny fitohanana any an-dalana aniko. Nefa nge ny andro mbola atoandro be. Ka taratasy momba n'inona izy reto? Taratasy samoana entana amin'ity faran'ny volana ity e. Dia tsy maintsy hoe mila ny soninao izay vao azo alefa. Ay tokoa moa. Ka eto aty ary ataoko vetivety. Sady ohatran'ny maromaro izy reto a. Ie, ka ohatr'izao foana nge rehefa moka entantsika e. Tsy efa nazavainy talenta aminao ve izany? Efa nazavainy tamin'ny ambangivangony ihany aloha e. Aleo aloha tonga dia omeko anao izay vita fa sao dia mifangaro eto indray. Gaucher be kay Serge manoratra. Oay, ary toa efa misy peratra ny tanany. Efa manambady izany izy. Ary indray tsy namposiko a. Reto ry narindra. Dia hamarino tsara sao dia misy tsy vita ka idiran-doza eo tsika asianao a. Efa vita daholo ka. Izay aloha fangatadalana. Eny ary, andao. Kanton'izay tovavy izany marina. Marina tsy mitady ho tratra amin'ny fakapanahy koa za zany. Tsy ho loza. Misy hery manintona isaina ny hatsarany narindra foana. Ary tsy vao zao zany fa hatramin'ny nahitako azy voalohany. Za koa ty dia mila ho lasa dala amin'izany eo. Fa ngamola any ny tovolahy tsy manambady no aty amiko efa manambady narindra no dia hiatsampy. Sady izay izy olona tsara tarehy ohatran'iny. Aleo hiasa fa tsy manofy eto fotsiny. Andray marina. Tena tsy nampozy koa iny zavatra hitako teo iny a. Misy peratra ny tanany Serge. Ary peratra mariazy mihitsy ilay izy satria eo amin'ny manara-poana amin'ny ankavia. Dia inona moa izany tsy very fanantena any indrisy narindra. Nanantena azo aloha fa nakinanto sendra ny tsandrafiny. Nieritreritra olona ho tiavina ka efa eny an-tanany hafa. Nefa ny fitiavako azy mila mahaso lakatam-poko no fahitako azy matetika ao am-piasana. Dia inona no ataoko? Azafady ry narindra fa misy... Serge? Fa misy inona? Ay, narindra. Fa maninona ianao no mitomany? Tsy maninona ka. Fa misy inona aloha ty madodina anao ty e? Narindra, fa misy olana angaha ianao e. Maninona raha tantaraina amiko e? Misy zavatra mahazo anao mihitsy matoa ianao tratrako mifokofoko ohatran'io. Ianao ve tsy teneniko hoe tsy maninona e? Izay atondianao lazaina fa ela be izany. Ay, azafady ary. Nisy an'ireo taratasy reto fotsiny adininao tao amiko tao. Mbola naman'le nasiako sonia teo izy reto fa tsika asianao moa samy variana be dia adino teo ambony latabatra le izy. Izay nanaterako azy aty aingana sao dia lasa ilay olona hitondra azy. Apetrao eo. Izay ary fa andeha aloha dia aza dinoina fa za eto foana raha misy ny olana mahazo anao ry narindra. Andray ty nataoko e. Ohatran'ny hoe olona tsy eo ambany fahefany Serge izany a. Nentina hafanapo loatra teo dia vitako nikitakita azy. Andre kako. Inona izao mety fiatraikany iny? Hiala tsiny aminao nefa koa ezaka ny hanalavitra azy mba tsy hampidi-doza amin'ity fitiavako azy ity.
Fantatro mantsy fa na ahoana na oviana dia tsy ho tanteraka izany mihitsy ny anay Serge satria izy efa manan'olo-kafa ary aleo aloha teriny aingana anambany ireo taratasy ireto ka mino aho fa mbola ao ilay olona teo. Tena tsy mety mahita tory mihitsy ani izaho zany. Ngamba zao efa ao amin'ny 12 alina. Tsy miala any amina rindra ny saiko. Inona koa ary nahazo azy hariva teo iny. Hitako nitomany mihitsy izy satria tratrako teo am-pikosehana maso ny tanany raha vao niditra. Zaho koa moa fa maika be raha teo ka adiniko hatraminy hoe tokony andondona aloha vao miditra ao amin'ny biraon'olona. Fa maninona ary izy? Misy zavatra mahazo azy mihitsy fa hafeniny amiko. Zaho koa moa tsy te hisikotra intsony fa tsy tiany ho tantaraina ilay izy matory iny ny fihetsika naseho any aho. Avonavona, atezerana. Inona nefa ny mety ho antony izany? Dia asa re. Fa nga ianao mbola tsy matory foana ry Serge? Inona foana ty mbola mivadibadika ity e? Aiko ve indri mbola tsy matory? Tsy zany aky fa mieritreritra hoe maninona moa tsika raha mba miteraka amin'izay e? Ay ve? Fa nga tsy mety atao amin'ny atoandro izany resaka izany e? Ndry koa zany. Fa tsy andry ve ilay resaka hoe nisy zaza teraka dinika ambony fandriana e? Ka inona ary hono nahatonga anao hieritreritra an'izany tampoka teo? Tsy efa zao ny zany nieritreritra an'izany fa efa ela e. Za angery fanoja efa mba te hitaiza zaza kely e. Tsika raha teo koa mba efa mba milamindamina. Ho avy eo foana re zany a. Tsy hanam-potoana hitezana akory azy ianao amin'ity asa be isan'andro ity. Aiza kosa ry fanojo a. Zanako ve dia ho ataoko ambany zavatra e. Ny an'ny hafa azy hitanao tsara reny ny fitiavako azy. Eny azy e. Ho hita eo izany fa matory aloha malalako a. Sady ohatrandreraka ny fahitako anao rariva teo e. Fa nga dia maro be mihitsy ny asanareo tao. Tsy dia hoe maro loatra ka. Zavatra fa misy ny tena mandreraka ny saiko io. Ay, fa misy inona ry Serge? Tsy misy inona akory ka. Andao atory amin'izay fa ho maraina ety ihany ny andro dia tsy ho tafafo eo ka. Ka ianao ihany no be resako eoko. Tafandrimandry ary ny malalako e. Bisous. Ndriko torako izany ry fanojo a. Tena miala tsiny Serge tamin'ilay fihetsiko omaly a. Nentika tezerana mafy dia tany aminao no namaharako azy. Tsy maninona re izany ry narindra. Fomba ny zavatra efa himbetsaka nazo any ireny e. Nareo vehivavy manko be fihetsem-po be izay. Fa mba azonao lazaina amiko ve izay nahazo anao tamin'iny fotoana iny ka nahatonga andreny fihetsika ireny? Aleo angamba aloha amin'ny manaraka ry Serge. Zavatra efa vita iny. Misy problema kely izay fotsiny aho omaly fa efa nilamina ka. Narindra. Aza misalasala fa zany vonina hanampy anao raha misy ny azoko atao e. Toa mbola tsy milamina izany mihitsy ny fahitako anao. Tsy toy izao ianao rehefa maraina tahaka izao. Aleo ry Serge izany resaka izany ho any ka. Mampikorotana ny lohako fotsiny. Aleo amin'izay angamba tsika hifantoka amin'ny resaka asa. Farany ary. Mba asaiko ianao hiaraka hisakafo amiko raha ataondro. Ka tsy manahirana ve izany Serge? Tsy aleo ve ho zokony ianao reny? Manahirana amin'izy indray e. Malahelo kosa za raha ohatra ka zavatra angatahako rehetrarehetra dia lavinao daholo ka. Indray ary e. Mba zay ahay. Mandroso. Dadatoa marina. Mipetrapetra. Misaotra ry sia. Commissaire Rasany? Dadatoa anao? Dadatoako izy. Ay ve? Ka inona ny vaovao commissaire? Elaela izay a? Salama daholo aloha ve? Tsy zany fa manana rendez-vous amin'ny tale za io.
Tsy fantatro izy na efa ao zay na mbola tiako. Efa tokoa ve izy ry narindra? Mety mbola tsy tonga ao angamba izy ka amin'ny 6 ora eo matetika ny fahatongavany. Fa maika be nga dadatoa. Tsy aleo ve izy andrandrasana kely aloha e? Tsy mainka zaka. Nisy fanadihadiana nasain'ny andreketako zay manko mikasika ilay entana very tato. Efa 2 volana lasa zay. Dia momba zany fotsiny no iaonako aminy. Ina isy an'izany tato? Tokoa moa mbola tsy nitantarako anao. Nisy namaky tamin'ny andro alina anie ilay efitra be farany avaratra ao ambany ao io e. Entana maro mivery tamin'izany. Zany ve? Dia ahoana izany ry dadatoa? Nisy fitorinana petraka taliha any aminay any. Ka araka ny fanadihadiana natao dia mpiasa taloha efa niasa tato ihany no ayahiana navandoza. Zany ve komisera? Tombona ihany zany ny ayahinay amin'ny mibandiny ala iny. Tsy matoko lolo mihitsy. Voayay fotsiny zany fa mbola mitoy fanadihadiana. Oay, misy fiara tonga zany fa jereko eo sao dia tale. Vetivety ary. Ie, teny izy io Serge. Ka aleo ary aloha tonga dia hiakatra any ambony any andra azy eo ambaravarana eo. Sao dia misy olona indray lasa lohako eo nefa za variana eto. Mandalo eo amin'ny C ihany ary rehefa avy eo Serge. Eny ary dadatoa. Zaho koa angamba ry Serge monjy ny bureauko amin'izay mazotoa ianao. Ianao koa mazotoa, rehefa avy eo zany. Ka zao lesy ny etsoko an'lary mamy a. Ahoana le ty? Mitady mpanao tao compte ao aminay. Zany hoe comptable zany. Sao dia mety amin'lahy? Tena ohatran'ny tsy taletako zany ka tsy zavatra hafa letsy. Fa angamba olo ty lahy tsy nanao gestion teny amin'ny université a. Ka sangy letsy tsy nahatojo hatramin'ny farany. Ninomboka kely fotsiny dia niala. Ain'ilay ihany tsy fananany. Vao nahita kandra kely teny amin'ny sisiny dia inona maika. Ao le tsy fampianariko lahy. Efa mahita rirany kely lahy zanyko. Tsisy zavatra tonga dia izany. Sady lahy ve tsy te hiasa? Ny raha ary letsy dia hoana zany momba zany? Manaova fotsiny lahy dossier. Le izy tsy misy ahiny lahy fa efa nakin'ny tale tamiko mantsy ny fitadiavana ny olona. Rehefa tokisanao fa vitany asa ozy dia tonga dia mety. Lamina zany ka roviana zany mandalo any. Leo rapitso lahy mandalo any mitondra an'ilay dossier. Tonga dia alefako any amin'ny tale aloha i dossier an'lahy io fa alasinainy lahy angamba vao tonga miasa. Ok, sodra betsaka letsy tsisy tokony isaorana letsy zany a. Elany ena mako akaiky. Rehefa misy zavatra tokony asoa dia tsy misalasala mihitsy a. Marina zany ka leo amin'izay aloha ary saraketo sa? Raha tsy hoe asiany labekisa kely any anga. Ka letsy marina. Ilahy zao ny tokony afireviko. Do marina aloha asiana kely any. Ka izy ary ny tsaratsara dia le milamindaminy regny koa. Atsy ambadika atsy letsy misy Filomy fiaran'ny lahy dia andao Andao ary dia atoroy ny lalany. Niarany sakafo tokoa moa izay Serge omaly. Tova maika mifankahazo am-po izay. Vao maika mitombo ny fitiavako azy nefa izy tsy mba nisalasala akory ny laza tamiko efa manambady. Ary anatandreny ny vady ny komisera samy izay namana akaiky ny talia. Eny tsy mekitsiny izy. Aleo tonga dia mitsotra etỳ am-piandohana mba tsy hampisolana any aoriana. Kinona koa moa nefa ny antony tsy hitsorany an'izany nga izy manana eritreritra mitaka. Asa, tsy haiko anefa. Afaka miditra ve? Ie, mandroa Serge. Misaotra.
aleoko mandondona amin'izay sao dia mahita ny tsy fahita ohatr'le ndray mandeha rioko. Ay, ianao koa dia mahita lazaina. Fiona aloha ny vaovao e. Zany fa ho maivana amin'izay zao ny asanao manomboko izao a. Mijanona amin'ny maha-sekreterinao sisa ianao. Fa misy inona? Nahita olona anao an'ilay comptable zahay. Eo voaray koa ny dosiany ary efa nikeny tale ihany koa. Sorona aminao fa namako akaiky ilay izy sady atokisako tsara e. Ay, tsara kosa zany ka. Dia mba mitsikia amin'izay moa e. Izay hafalanao foana anie ny tanjoko e. Sany, ka Roviana ary izy no manomboka hiasa? Tokony ho amin'ny lasinainy aloha e. Dia efa homany daholo ny pasaso ny tokony atao rehetrarehetra. Eny ary Serge. Dia mba miramirana amin'izay ho aho. Mety aminao io angamba dia hoentina mivoaka kely mihitsy aloha ka. Zany ve? Dia hivoaka ho aiza nefa? Dia Roviana koa? Na dia mivoaka kely ivelan'ny vilona fotsiny aza anie dia efa izy e. Na dia indray andro fotsiny aza. Raha afaka ianao dia amin'ny sabotsy izao. Afaka miaraka isika. Ao fa entiko any amin'ny toerana mahafinaritra be ianao e. Ka... Aza matahotra e. Tsisy maninona izany eo. Indray ary Serge. Aleo fandamina amin'ny programako aho dia confirmeko amin'ny message eo fotsiny. Ok ary, mazotoa ianao fa andeha kely aloha. Ianao koa toraka izany. Serge, ahoana? Ary maninona moa tsika raha mba mitsidika kely any dadabe bebe any ambanivohitra e? Ngamba dia ataony tsy mahalala azy tsony raha izao no mitohy. Mety koa aloha izany e. Ka raha oviana hozy ianao ary no andeha? Amin'ny fotoana tsy sanaoko. Amin'ny sabotsy izao no hitako fa mety. Dia miverina tsika ny alahady raha vavavaka iny. Izany hoe matory indray alina any sa ahoana? Sabotsy? Ie, fa inona matetra anao? Ka eo anie ianao tsy miasa e? Ka zaho zao sabotsy ohatrany tsy ho afakako. Fa ahoana ry Serge? Nanomboko oviana indray ianao no tsy afaka sabotsy e? Ka tsy zany ry fanojo fa ahoana re zany e? Misy anniversaire mpiasa ao amin'ny orinasa izay dia nanasa ho andro zareo amin'ny fotoana io e. Dia zaho rehefa nanaikiko. Mba hafahafa kosa mpiasa ao aminareo izany ka? Ianao anie mpitantana orinasa e? Dia manasa anao ve zareo dia nahoana ny tsy asainy miaraka aminao ny vadinao? Sa efa misy olona miaraka aminao ano any? Izaho kosa ry fanojo a. Tsisy an'izany fa izaho koa aza mbo gagako. Izaho moa tsy sanany tany hoe ahoana ny vadiko fa dia nanaiko fotsiny ako. Ay kosako? Dia izay izaniko. Ndevonjeo fanasana anao fa aleo hiamotra fotoana manaraka ny fakanisantsika any amin'ny dadabe sy bebe. Loza marina fa tena tezitra fanojo. Ary tia lainga be ako. Andriamanitra, fa inona ary tia ataoko? Dia noho ny fitiavako anina rindra ve no mahatonga mandainga sy mamitaka ny vadiko ohatran'izao? Ka raha izao moa izy ny manantsaina nampirofo an'izany dia ahoana? Na rindra nefa tsy haiko na tia akory na tsy satria efa fantany tsara fa manambady vita mariazy a. Sarotra izany hoe toerana misy azy izany marina ka. Aleo aloha mandenika sy mandanjalanja tsara fa soa ampidi-dozoza zavatra izao e. Indrindra hoe andravan'ny tokantrano. Aza hitako marina. Rindra le toerana misy pasy vao naorina izy ity. Betsaka ny fahalam-bola azo atao ato a. Karaoke, piscine, biara, boule sy ny sisa e. Tianao ve? Ie, tiako ka. Na rindra
Fa inona marina no mahazo anao e? Tsy ahitako endrika faliana mihitsy eny aminao fa dia malomalo kendrika be foana nomboka tamin'ilay indray mandeha iny. Za nefa efa mba manao izay azoko atao ihany. Fa misy inona e? Tsy maninona. Ary azafady raha toa ka manafotoana anao ny fiatsiko. Andao mihitsy aloha tsika kaseza sy latabatra tsy dia hanafatra azy io osotro iny e. Dia eo koa tsika miresaka tsara. Ay, andao ary fa tsy maninona. Mba hitondreo jus naturel hoe azafady. Dia ataovy citron. Mety aminao aloha ve izany e? Za dia mikomandy fotsiny fa tsy manontany anao akory. Mety re izany e. Narindra. Lazao any zavatra tena mahazo anao fa tsy zakako mihitsy hoe mahita anao malokendrika lava ohatran'izao e. Za efa niteny fa vonona nampy anao. Lazao amorona rindra. Serge, mijaly angesa e. Fa misy inona? Mijaly maninona ianao? Mijaly satria misy olona tena tiako nefa tsy afaka ny ety akory. Satria moana ry narindra? Satria izay efa manan-tompo. Efa natolona n'olon-kafa ny fony. Andray marina. Ka iza ary izany olona izany e? Azoko resahana ny izy. Dia tsy fantatrao ve izy ry Serge? Dia tsy azonao an-tsaina mihitsy. Nefa izy no miresaka amiko eto amin'izao fotoana izao. Narindra? Fa tena marina ve izany e? Eny Serge, mijaly loatra. Mijaly no fitiavako anao. Saingy afaka hoeza moa. Ary izany nahatonga ny tomany eto anao tao amin'ny biraoko iny. Ny fahitako mipetra teny an-tananao. Nanao an'ilay sonia taratasy ireny. Tena miala tsiny ry narindra. Aiza mampahory anao. Ary fanampin'izany aza dia mbola tsy misalasala ihany koa ny laza hoe manambady a. Tsy manome tsinanao a Serge. Ny fitiavako no adala. Nahoana izy no amin'ny olona efa manan-tompo ny miantsampy. Mijaly a Serge. Eny e, tsapako ny fijalianao. Aroako izay fa izany efa eto e. Ka na eo azy ianao e. Inona no azoko atao? Ohatra efa misy antsana lalina mampisaraka antsika. Tsiry narindra. Ezahantsika reseny izany antsana izany. Tsy hainao anga fa ny fitiavana anie mandrisan'ny zavatra rehetra e. Narindra. Za koa tianao. Sao dia mba noho ny alahelinao anahy fotsiny mahatonga anao miteny an'izany fa tsy mivokatry ny fonao akory. Avelao za amin'izao ihany ka. Tsiry narindra. Tena tianao a. Saingy tsy sananambaran'izany no ny antony efa fantatrao. Nefa reny fihetsika rehetra nasehoko reny anie dia efa nilaza. Misaotra fa ampiary efa tia ianao. Na dia hitambarako amin'ny olon-kafa aza. Ary tsy ho fiheniko izany malalako izany. Ahoana ilay tira mamy a? Mandeha tsara ve izy ato e? Mandeha milamy maletsy. Nga hita fa alefa miada anato e. Rehefa misy zavatra tsy azon'ny lahy fotsiny dia anontany io za na narindra. Izy mansa ny toerana nitazona an'io toeran'ny lahy io taloha. Fa na izany aza anie tsy hoe ilay lahy dia ho zatra e. Eny letsy. Fa hony koa aly ty. Fa ilasy narindra reto aloha ahoana marina e. Toky ihany matsiny tsy nanontany. Fa ahoana amin'ny ahoana ly ty e? Ohatra mahatsikaritra fihetsika hafahafa izany za eo amin'ny lisany indraindray. Fa lisany reto ve miaraka e? Aleo letsy aloha za hipetraka raha hiresaka an'izany a. Tantara lava be ilay izy. Ialahy moa namana dia tsy hanafinana ny zava-misy e. Ary aleo aloha hidiko mihitsy ty trano ty raha izany. So dia misy maheno hoe niresakitsika. Ohatra ny anambara tsy ambara telo mantsy ialahy. Zany indrindra letsy a. Ny tena marina miaraka tokoa izay sy narindra. Kozy a. Fa mbola tsisy herinandro akory izay e. Mbola tsy ela. Fa ahoana litinina tonga an'izany? Angala tsy fantany hoe efa manambady? Fantany tsara lesy a. Saingy ny fitiavana angaly ty mahalala an'izany a. Rehefa tiany io dia antsapazany. Ary na za koa aza nge tena tia azy fa tsoroko amin'ilay marina e. So dia mba ho adalain'la fotsiny aza ny zanak'olona dia aveo lany rehefa vita izay atao.
aza dinoina fa ilankely ty mpitatana orinasa e, so dia animba ny asany lahy zany. Ka eo indrindra lesy ny olana, ary indrindra koa mety ho tonga any amin'ny fanojo ny resaka. Sady izy zao lasa mila vaniny matetika amiko fa tsiko hoe efa mahatsikaritra zavatra hafa koa ngamba na ahoana. Fa na izany naty izany aza lesy dia tena tiako narindra. Mila mitandra ny alafa grave be ny vokatra tsy ateraka io raha sanatria. Ny tena loza koa ne dia ity e, narindra ohatra mitady tsy hay an-danja landy zany. Totino azy rery za, aiko anaonao foana le tsy izy iny, tsy haiko. Zany tokoa ve rehefa entin'ny fitiavana miredareda? Ka zay no ilazako hoe mahay zay lahy mitandrana. Za aloha tsy mametsiny any lisany e. Voajanahary fa fitiavana ary toy ny hafa no ka rako bonina mandoro. Fa zay ny torohevitra e, mahaiza mandanja lanja. Misaotra letsy a. Ary leo amin'izay aloha iaho leto fa mahazo toy hoe lafa sao dia misy maheno ny resaka. Ok letsy a. Fa inona foana ty lasa mody aliny ty e? Aoka kiry fanojo a. Asa ny mahatonga an'io. Lasa tena tototra be mihitsy anie zay tato ato e. Fa dia asinona loatra ny amin'ny 9 ala mihitsy vao tonga. Ahoaka efa hiezaka. Ezaka zany ho tonga aloha amin'izay manomboko izao e. Ary sao dia misy zavatra mahavarinanao ary any e. Jireo anie e, isaky ny sabotsy izao dia milaza fa manana fotoana amin'ny olona foana. Tsy hoe iza na iza, dia tsy ndrarahinao hatramin'ilay fotoana mba hoe hitsidiantsika any ambanivohitra mihitsy. Aiza kosa ary fanojo a. Tsy hoe tsy ndraray kosa e, ahemitra fotsiny ozy aho. Ny anao ne izany foana e. Ahemitra foana nefa hatramin'izao mbola eto ihany. Aho ary re, amin'ny sabotsika tsy maintsy mandeha. Avelako daholo ny programa any ambadika rehetrarehetra any fa andehantsika amin'io. Ay, dia ho hita eo indray izany. Ary efa nofonosako io sakafonao fa za tonga dia atory. Ao koa ny rano mafana anaovanao dosy. Misaotra kia. Tena manakorotana tokantrano mihitsy ty zavatra ataoko ty a. Manatitra anona rindra isaky ny avy miasa ny mahataraiky be afoana isaky ny arivo izao. Dia ahoana reny andaminana amin'izany e? Ina nefa tsy anaiko fa ho bedongo eo foana. Sakasabotsy koa izy dia tsy manaiky raha tsy eo anamiko ary tsy azo akisoko mihitsy. Aleo ilana fiheverany ty. Eto any farany afaka manatitra ndriry narindra aloha androany a. Efa nitantaraiko andry teo mantsy ny antony. Eny ary tsy manena fa mandevitra kely za aloha androany. Andeha taksi azy zany satria mbola lavidavitra ihany iny. Moa ny andro teo koa efa rifa. Zay mihitsy ny mety. Zay fa rapitso e, velomina rindra. Mandra-piona. Serge, lalina loatra ny fitiavako azy. Tsy namposiko iorim-paka be tahako izao. Indraindray aza dia mila tsy ho zakako ny mieritreritra hoe efa manambady izy. Tiako ariry Serge saingy nahoana tokoa moa. Nahoana izy no eto ambarako amin'ny olon-kafa? Nahoana izany no andevitra lava ohatr'izao foana nefa dia samy olo tiany Serge na zana amin'ny vadiny. Toa mitady tsy anaiky an'izany saiko a. Maninona koa moa raha fitahana any izany madama izany e? Amin'izay dia ariry Serge, tsy misy mpanelingelina intsony. Ohatry ny mety izany hevitra izany a. Ary aleo tsy handrela fa ho ketrehana amin'ny fomba natanterahana an'izany.
ny fitiavana mandresy ny zavatra rehetra ho Serge izay. Fa afriny Serge manao misy any Antsirabe ry Fanojo. Toa hoe 3 andro no tsy haiko tsony anie izay tena marina ry dadatoa e. Izy tato ato ohatrany lasa hafahafa izany. Fa lasa hafahafa ahoana anaka? Lasa mody alina, mandaingandainga. Tsy haiko tsony izay ataony any ambadika any e. Za moa ity tsy afa-miala eto. Aza lefa lavitra ny sainao ry Fanojo. Fomba ny lehilahy miasa izany e. Indraindray koa ny asa rotam-piarinao no tafahoatrako. Engany e dia ho izany koa ry dadatoa. Andrasojety ry dadatoa fa misy olona tonga ambaravaranao izany. Ahoana ke izay e? Ela be izany feniny ity! Kay! Vonjeo dadatoa! Fa misy iny izany Fanojo Andray kako narindra. Fa ino ty ataonao ty? Fa nanao inanao io olona io ny vonoina ohatr'izao? To commissaire Rasamy. Loza marina fa keto ao an-trano tao nisy olona. Tena izay aho vao higadra marina sady polisy mihitsy tia manoloana aty. Saika nararoatra ny tsy matao an'i Serge kanjo inona. Fanojo tena maratra be mihitsy izany lohan'izany marina. Raha manino io olona io dia migadra mandra-pahafatinao ianao. Olona mipetraka tsara ty ve velesina amin'ny tavoahangy ny lohany? Ary sao dia mihevitra nitsoaka eo fa tonga dia tifiriko basy voafahana tsara ty. Tena mifona re izaho commissaire. Mifona mariny. Mbola tsy fotoana an'izany aloha izao e. Any amin'ny birao anao manazava sy mifona. Ary sao dia manantena ny hafa-maina nefa fa tsy hamelako Tsy fantatrao nga fa zanak'anabaviko io. Fantatro tompoko. Aleo aloha iantsona ambilany saingany ity sao dia tara eo ka tena mandeha be manko izany raha zany. Dia antsona aingana koa Serge ilazana zao vaovao zao. Mino za fa mbola tsy lasa lavitra angamba izy izay. Ka hono ary narindra. Inona moa izany no tena antony ny fonao ny ainy Fanojo e? Nefa olona tsy manana lololony na disadisa taminao akory. Tsotra be ilay izy commissaire. Miredareda loatra atao poko ny fitiavako ny Serge. Ary lasa nanana saina ratsy satria mandevitra lava foana. Tsy zakako izany. Ahoana tsara hoe ry narindra? Izany no izy commissaire. Mifankatia izahay Serge. Ary tiako arery izy. Tsy misy mpanelingely. Ka mifamonoko ny vady no ataoko anatanteraka an'izany. Dia ahoana izany ry Serge? Tena mifony zary dadatoa. Ary hitako moa no mifampipetapetaka ery tao anaty birao ilay tratrako izany hiditra teo iniko. Ay ve misy an'izany any ambadika any e? Ka ny fanarahanareo izany izao famifona ny ainy Fanojo izao? Ka tsy tompo-kevitra tamin'izany Tsy manontany an'se aho fa narindra no anontaniako. Tsy misy idiran'ny Serge mihitsy tompoko raha ny famonoana amin'ny Fanojo. Hevitra za samy irery io. Ary izany na tonga nanararoatra ny tsy nateo an'i Serge. Kinanjo tratramodimby ianao ka tsy afa-miala intsony. Mba fantatrareo moa fa elon'ny lalàna ny fangalarana vadin'olona sy ny fanitsaka tsahambady. Ary tsy vitan'izany fa mbola miampy famonoan'olona koa ny any narindra. Tena mifona re zay dadatoa. Tsy tia lalan'izany ahy e. Tonga dia ndray adoboko any nareo roa. Amin'izay samy tonga saina tsara. Mba azonareo an-tsaina moa hoe ahoana ny fihetsika Fanojo raha mahalala an'izany izy. Saingy mbola tsy azo resahana aminy aloha izany. Izy ary izao mbola miady amin'ny fahafatesana. Dadatoa, aza tao fantany re zao zava-misy izao e. To azoko an-tsaina sahady mantsy ny fahoriana mety anjo azy. Azo ny se-antsainako inona no vansy adalana ohatr'izao. Mihevitra angase fa tsy ho fantany mihitsy ny marina.
mirediredy ka tsisy ka eo e. Ireo ry zalahy dio any a any amponja izy aloha miandro fitsarana azy. Dia niarany doboka aty amponja tokoa tsika isanao ry narindra. Rarino ahy zao Serge, zao ny saza mpamono olona toa fa ianao tia mampalahelo. Tsy nanao inona akory nefa dia miara-mizaka amiko ny vokany aty. Ka tsika roa ny niara nanao fahadisoana e, samy nandika ny lalàna amin'ny feno fiarahamonina. Ny aza dinoana Serge dia noho ny fitiavako anao daholo nahatonga an'izao rehetra izao a. Mahery loatra izany ka tsy haiko intsony mandanjalanja azy. Mifona Serge. Narindra, tsy manome tsiny anao amin'izany mihitsy satria tsapaky ny fitiavanao ahy. Za koa anie tena tianao e. Sambatra loatra manana anao. Na dia efa tia amponja aza ve? Eny raha avako. Angaty tsy hainao ilay tononkira fahiny. Ny iray minitra monja tsy eo anilanao dia toy ny 100 taona. Fa ny alinao amponja raha eo anilanao manjary lohataona. Tsy mampaninina azy toerana misy ary Serge. Rehefa eo anilanao fotsiny dia feno fitiavana. Izany no mahatonga azy hoe fonja ny fitiavana. Ry zalahy, hoy tany reo fa aza vela be resaka eo. Olomeloko reo.